atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raiky atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaligna trano no agnanaovana mbalatsara atsika jiaby izay mitandresy magnaraka trany ity onjapeo radio faniry Maria ity naizanaiza ny toerana misy atsika. Mitoy ny fandalinantsika ny finoantsika sy mifandraisantsika ny tenin'Andriamanitra izay ho sakafo mpagnaitsika. Tsy mitsahatra magnentana antsika atranatrany ny eglizy mba ampitrotro ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary iombogno amin'ny fankalazagna maro samihafa izay ankalazantsika ny finoantsika. Amin'ity alahady fa 1 tsotra mandavantaona ity dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe fianakaviana iray eto antany iray anandanitra isika. Ndiaro raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizy antsika amin'ity alahady fa 1 tsotra mandavantaona taona di ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany. Boky izay ampaminany. Izao no lazain'ny Tompo. Tonga ny fotoana amoriana ny firenena rehetra mba amin'ny samy hafa fiteny rehetra. Ho avy izy ireo ka ahita ny voninahitro ary anao fahagagana eo amin'izy ireo aho. Ary ny afa mandositra taminy dia anirahako ho any amin'ny firenena, any Tarsisa, Fola, Loda, mpandefa ny zanatsipika, Tobala sy Javana ary any amin'ireo nosy lavitra tsy mbola nandreny ny lazaiko akory. Na nahita ny voninahitro, dia tory ny voninahitro any amin'ny firenena ireo. Ny avanao rehetra dia averin'izy ireo avy any amin'ny firenena rehetra. Ho fanatitra ho an'ny Tompo. Averiny mitaingy tsovaly ambony kalesy ampilanjana mitaingina mole amandrameva ho ao amin'ny tendrombohitro masina ho any Jerusalema. Hoy ny Tompo,
toy ny itondrana ny zanak'Israely ny fanatitra ao anaty lovia madio anantran'ny tompo, ary misy alaiko aza amin'izy ireo ompisorona sy levita. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Ry kristianina ava, efa adinonareo ny fananarana milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka, aza manamavo ny famezan'ny tompo, ary aza mbaketraka amin'ny fananarany anao. Fa izay tian'ny tompo no faiziny, ary izay rehetra raisiny ho zanaka no kapoiny. Fampianarana ho anareo ny fikapony, fa toy ny zanaka no hitondran'Andriamanitra anareo. Ka iza ny zanaka, tsy faiziny rainy? Marina fa mampahory amin'ny andro anaovana azy ny famezana rehetra, fa tsy mba mahafaly. Nefa any aoriana kosa dia ahavokatra fahamarinana amampiadanana ho an'izay nandray azy izy. Koa henjano ny tanana miraviravy sy ny lohalika miketraka, ary aitsio ny dian'ny tongotrareo, mba tsy hibrioka ny mandringa fa hijoro mahitsy tsara. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Matsika mianakava ny tompo, ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nisoratany masindalo ika, ho ninahitany eo anao ry tompo. Tamin'ny zanandro zany, i Jesoa nitety tanàna sy votra ka nampianatra sy nandroso ho an'i Jerusalema. Ary nisy olona anankiray nanontany azy hoe, tompoko, moa de vitsy ihany no voavonjy? Ka hoy izy tamin'ny olona,
mikelezahena iditra amin'ny varavarana hity fa lazaiko aminareo fa maro no itady iditra nefa tsy ho afaka satria rehefa itsangana manidy ny varavarana ny tompotrano no tavela alatrano ianareo ka ndondona ny varavarana anao hoe tompoko voay zahay dia hovaliany hoe tsy fantatro izay niavianareo ary amin'izay ianareo dia anao hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay ary nampianatra teny ankianjanay ianao fa hovaliany hoe lazaiko aminareo fa tsy fantatro izay niavianareo miala amiko ianareo rehetra mpanao ratsy ary amin'izay vao isy fitomaniana sy fikotroanify rehefa hitanareo eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra i Abrahama sy Isahaka ary Jakoba mba amin'ny mpaminany rehetra fa ianareo kosa ho voaroaka any ivelany isy olona avy any antsinanana sy andrefana ary avy any avaratra sy atsimo ipetraka ihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary indro isy farany izay ho voalohany ary isy voalohany izay ho farany. Zanyari ny teniny Tompo terany ho anao ry Kristy. Kristianina ava malala raha tamin'ny herinandro lasa isika nandinika sy nibanjina ny Masin'i Maria nampakarina vatana sy fanahy eny an-danitra ary tamin'ny alahady lasa teo lahady faha 20 mandavataona niara-ny saotran'Andriamanitra tamin'ny fanamasinana pretra ary dia maro isika no nivory tao antalahy ary toizasika ny vavaka mba aharitra amin'izay safidin'izay sika araky ny fampianarana tamin'ny alahady faha 20 mandavataona. Tadiditsika tokoa manko ny foto-kevitra nanentana sika tamin'izay mila safidy ny fiainana isika ary tsy vita ny safidy fa mila fola-kevitra manatanteraka izay safidy izay eo amin'ny fiainana andavanandro raha te hahita ny tena fivelarana marina ny maholona sy ny olona manontolo. Ka amin'izao alahady fa 20 mandavataona zao ary ny fampianarana atolotra ny eglizy dia manantitrantitra fa sady noharian'Andriamanitra ho fianakaviana iray ao aminy sika eto tany no fianakaviana iray any an-danitra koa. Io lay averimberisika olo raiky sika ziaby ary ampanetretena no ilazana fa no mafisy ny Papa François tamin'ny encyclique ny Fratelli Tutti izay adika hoe piraitam-po sika ziaby ary mbola toiziny Papa Léon fa 14 ary io rateo ry kristianina havana no tanjon'izao synôda fa 7 fandrindra ny fijanonana fahatelo eo ve mifampisimbana mifanasoa mikasaka ny soa-iombonana manarina ny tranobe iombonana efa roboka. Ka izay indrindra ry kristianina havana oka ararotsika zao fotoana efa manakaiky ny fanatanterahantsika an'izao synôda zao no itrotro ambavaka anao vavaka totoafo satria arak'izay lohevitra izay ary averimberintsika ady sy dia ny fiainana
amin'ny mafisin'i Jesosy zany amin'ny evanjely amin'ity alahady faraika amby roapolo mandavataona ty raha milaza izy amintsika hoe meza miditra amin'ny varavarana hety fa malalaka ny lalana amin'ny fahaverezana. Ry kristianina havana ndahoary ao anatin'izany tontolo nyresansika izay no andinika ny tenin'Andriamanitra arosin'ny eglizysika. Ny vakiteny voalohany dia manambara amintsika fa ansoin'Andriamanitra iverina sy iombina amin'ny firenena rehetra mba olo raika ao aminy, na ny avy any atsimo na avy any avaratra na ny avy any atsinanana na ny avy any andrefana tia ny ombina ho iray ao aminy amin'Andriamanitra ray. Ary izay ny voninahitr'Andriamanitra isika olo raika ziaby ao aminy, no arian'Andriamanitra tokoa isika ao aminy ary tsy ho tonony fo isika raha sy ao aminy satria olo raika amin'Andriamanitra isika ary no ariany hitovy endrika aminy. Ry kristianina havana, Andriamanitra dia mikasaka mandrakariva miasoa asika, izao anefa tsy maintsy mahay mamaly ny asony isika. Izay no ampianarin'ny evanjely androany raha nisy olona nanontany an' Jesosy hoe tompoko moa ve dia ho visy ihany ny voavonjy? Nampianarin'i Jesosy fa mila mikely aina ny miditra amin'ny faravarana ety, izany hoe sy araka izay saim-pantatrao no entinao hiditra amin'ilay varavarana fa araka n'izay ampianarin'ny tompo ary izay fanatanterahana n'izay nampianarin'ny tompo izay no ahafahana miditra ao. Ka izay indrindra inona marina moa ny tiany Jesosy ambara amin'izany hoe ny mikasika n'izany varavarana hety izany. Ny varavara malalaka dia sy inona fa ny fampianaran'izao tontolo izao, izay lazaisika matetika hoe lojikan'izao tontolo izao, ary io ny fakapanahy mahasarika asika matetika satria mora tanteraina, mora tokoa ny mandray ny fahafinaretana, fa ny mahasoa mila ezaka, mila volena, mila an'izay effort izay ho isika. Ka io lehilahy verimberitsika matetika, fampianarana verimberitsika matetika hoe ny fampianaran'izao tontolo izao dia mamitaka satria mora voasarika isika, fa indrindra ianareo tanora ka mora lavo amin'ny fakapanahy. Ka izay indrindra aoka ho fantatra asika fa anio no avy fa tsy rampiso, ka eo amin'io anio io zany sika ny tsy maintsy mamboly ny ho avy. Ka izay indrindra no mahatonga sika manatanteraka n'izao synode izao. Amin'izao synode izao no entsika manorina an'izay ho avy ny eglizy eto amin'ny faritra misy asika, izay feny 70 taona ho isika ary miditra amin'izay zobily 570 taona izay sika 75 any. Ka anjara sika amin'izao no mamboly an'izay, ary zay no anton'izao synode izao, satria maro ny vokadrasy entin'izao krizy mafy sy maro lafo izao, ampin'izao fahasarotam-piainana izao ihany koa, fa ka maro amintsika no very fanahy mbola velona. Ka rehefa very fanahy mbola velona tsy misy repère, ka hiezaka isika amin'izao synode izao ametraka repère eo amin'ny fiainansika. Raha izao tontolo izao no tratran'izany hoe very fanahy mbola velona dia azo eritreretina marina izany, fa isika kosa araka ny averimberisika matetika manana ny Kristy isika, izy no lalana, ka noho izany manaraka azy sika izay alehany no alehasika, ka sy ho very sika na dia maro aza ny déviation mety hamitaka sika, ary izy ny fahamarinana, izany hoe mivahatra aminy sika ka na mafimozongozona aza ny rivotra izy velany mety andrendrika sika, mivahatra amin'ny Kristy sika, ary zay ny finoana zay, ka na ino kidona na ino kiatra dia afaka andresy an'izay mety andrendrika sika zay, ary izy raha teo ny fiainana ka ao aminy no ahitasika ny fivelarana. Ka izay indrindra no ezaka ataosika amin'izao synode izao, ry kristianina hava malala. Ka ilay torolalana zay kendresika apetraka dia anampy asika ary ametraka rafy-pivelomana, andesesika ny rafy
fampahotana zay mitondra sika amin'ny fahafatesana ary ahitanysika ny fivelarana mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra. Ry kristianina ava-malala, amin'izao alahady faraika amby roapolo mandavataona zao ary de mananatra sika tokoa i Jesosy ary manambara amintsika ny anjara toeran'ny finoana, izany hoe mitaky safidy izay finoana zay, ka noho izany indrindra de sy tany malemy anorenam-pangady zay midika varavarana malalaka, fa tany lonaka zay midika varavarana ety, satria sy maintsy milofa ianao miasa ary manaiky iasany fahasoavan'Andriamanitra, ka ao anatin'izay no ahitasika n'izay fivelarana zay azahoana ny fiadanana sy ny fahasambarana. Sy ampy koa ny manao hoe nanatanteraka an'izao sy zao zahay, nanao chapelet zahay, nandray communion zahay, vita raha ziaby araky ny fomba fitenitsika matetika. Sy ampy zay raha io nambaran'i Jesosy io, satria hoy indrindra Jesosy ao amin'ny evanjely, ary amin'izay ianareo dia hanao hoe nihinana sy nisotro teo anatrenao izahay, ary nampianatra teny amin'ny kianjanay, fa ovaliny hoe lazaiko aminareo fa sy fantatro zay niavinareo. Loza be zany. Fa inona moa ny dikan'izay raha dinisika sosotra ny tiany ambara de hoe nandray communion iaho, nanao chapelet aho, nanao an'izao. Sy ampy zay ho Jesosy eo, fa misy dingana sy mainsy atao, ary zay zany no ezaka ataosika amin'izao synôda izao, izany hoe ho fantatry Jesosy isika raha manahaka azy. Zay no amin'tinana azy hoe i kristianina velona, eo ve marina tokoa ve isika raha tia isika no ho fantatra sy Jesosy, dia amin'izay aoka hanana fiainana fahafoizana sy fanimpona sika, fiainana eukaristika ho isika, zany hoe fotoana iombonantsika ho fianakaviana ray ao aminy zany zay tadiaviny zay, azony amin'izay isika. Ary zany no efa nosantarin'ny Masiny Maria any an-danitra, izay efa nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra, satria izy araky ny valiteniny nataony tamin'ny arikanjely ity aho mpanompo vaviny tompo, ka izay indrindra zany ny lakile azahoasika io tenin'ny Jesosy io ho kristianina marina tokoa isika, hoe ove tokoa isika, ka ny fiainansika zany no manambara an'izay. Ka ny dikan'izay dia isika miditra ao amin'ny fiainan'i Jesosy, ka io fidiransika amin'ny fiainan'i Jesosy io no varavarana ety ambarany eto io. Ry kristianina havana, sy maintsy miezaka zany isika, sy ampy ny mandray ny sakramenta fosiny, fa sy maintsy mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro isika. Aoka ny fiainansika ho fiainana maneo fa Kristy mpiarabelona amin'ny olona isika, zany hoe amin'ny alalantsika de ho hitan'olona ao amin'sika ao i Kristy. Mila manana fiainana kristianina isika, io lay lazaisika hoe fiainana eukaristika, zany hoe feno fahafoizana, fanimpona ao anatin'ny fahamarina, sisy fisaraham-belatsia, nametraka ny safidy matotra sara, ka amin'izay zary tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa, ka tonga azahoasika ny fahasambarana, satria olo raika ao amin'Andriamanitra isika, fianakavian'Andriamanitra. Io nambaran'i Jesosy hoe isy olona avy any Atsinanana sy andrefana, ary avy any avaratra sy asimo, hipetraka hinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka izay ray vasy iray aina, fianakavian'Andriamanitra, olo raika amin'Andriamanitra, ary hoy indrindra aza izy manantitrantitra an'izany, indro isy farany zay ho voalohany, ary isy voalohany zay ho farany. Ry kristianina ava-malala, izany rehetra zany no tanjona tisika petraka miainga avy amin'izao synôda izao, ary antenaisika ampiny ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny asan'ny fanahy masina, mba hametraka rafitra isika, anampy isika ahitan'izay fivelarana izay. Ireo tondrozotra vokatry ny synôda no anampy isika hihiditra amin'ny varavarana hety, ka ho fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina finoana, ka zary eglizy
EOV velomin'ny batemy miombona mandray an-tanana kazary missionnaire tabernakla velona mpivahin'ny fanantenana mahamafy fiadanana amin'izao zobiliny fanantenana izao ka idirasika araky ny averimberisika amin'izay zobily 75 amby eto amin'ny diosezisika ka sy resabe fosiny zany no fiainansika na hira na dia mahafinaritra aza ny mahakatolika asika fa sy maintsy miseho amin'ny fiainana andavanandro mila rafitra manampy anana ny fivelarana marina ahafahasika mizoro ho vavolombelon'ny finoana eo amin'ny fiainansika andavanandro. Inona moa ny dikan'izay hoe mizoro ho vavolombelon'ny finoana kazary mpivahin'ny fanantenana amin'ny fiainana andavanandro? Ny tiana ambara amin'izay dia sy hoe araky ny voalaza ny mason-dahapoly sy azakazaka ary marina sy maintsy manao ezaka isika fa nitadiavin'i Jesosy amintsika dia isika hivelona ny mahazanak'Andriamanitra asika, ny mahanisa ny fianakavian'Andriamanitra asika ka ny fiainansika ny manambara amin'izay fa sy hoe resabe fosiny na zavatra tiana iseho ity ivelany. Ary izay no ambarany mpanoratra ny taratasy ho an'ny kristianina Hebreo amin'ny vakiteny faharoa hoe azadinareo ny fananarana izay nomenanareo. Ary indraindray amin'ny mahavaravarana ety azy dia misy famaizana, misy sedra, misy zay sy maintsy tanteraina satria sy mandeha ho azy ny finoana araky ny averisika sy tany malemy io, fa sy maintsy mamola tena isika, sy maintsy mila fahafoizana ka izay no varavarana hety sy maintsy idirasika. Ka io no ambarany vakiteny faharoa vondranesika teo, sy maintsy eo ny sedra isan-karazany atrehisika ahafahasika miroso amin'ny lalindalina kokoa miditra amin'ny varavarana hety. Averina indray sy hoe fizaliana no tadiavin'ny tompo sanatria zany sy mitady fahoriana izy, ary zay no averiverisika hoe amin'izao andro izao aza efa loza be ny zava-misy sy efa sy fizaliana sony fa fahoriana ny manjady asika, ary mahatonga asika azy vony fakapanahy hoe mbola misy ve zao Andriamanitra izao, aiza Jesosy zay mpamonjy nefa sy hita misy. Ka izay indrindra raha manao ny vavaka ampianariny sika dia sy ny manao hoe omeo anay anio ny fizaliana isan'andro, fa omeo anay anio ny anina sahaza ho anay. Ka izay indrindra io fizorosika amin'ny fiainana andavanandro io ny varavarana hety ka andresisika ireo fakapanahy toy ny lainga ny fitapitaka ny Jesosy zay manjaka ary mitondra n'izao fizaliana sy fahoriana izao eto amintsika, ary haitsika sara ny mijery azy ankehitriny. Ka matoky ary sika na dia eo aza zay ady mafy ady sady dia zay i Jesosy ihany no milaza amintsika hoe makanesa ty amiko ianareo zay vesaram-pahoriana fanamevana anareo aho. Ka izay indrindra aoka hifikitra amin'ny Jesosy isika, atoky azy ary ametraka azy ho eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika, ary izay ry kristianina havana no kasaisika ho tanteraina amin'izao synôda izao. Ka okary amin'izao fotoana izay netresika ireo ny fanamasinana pretra sy diakra hivavaka ho azy ireo sika mba ho Kristy tokoa ny safidim-piainan'izy ireo, ary dia ho hita amin'ny fiainany fa olon'Andriamanitra izy ireo. Miomana amin'ny synôdisika araky naverimberisika teo, kokarisika ho vonona hihiditra amin'ny varavarana hety ka nanao départ vaovao, sy hoe départ à zéro fa départ vaovao. Izany rehetra zany no mahatonga ay matetika milaza hoe oka hivavaka ho an'ny pretra sika mba hanana pretra masina sy maro, ka amin'izay mba ho afaka hitarika sika ihany koa amin'izay maha-kristianina sika zay, na dia fantatra azy fa sy mora izay le hoe varavarana hety marina ilaina ny maro, fa ny tena ilaina araky ny fantatra sika dia pretra masina araky ny voalazany masinday Jean-Marie Vianney sambatra ny eglizy anankiray manana pretra masina fa ho masina ny fianakaviana ao anatin'io eglizy io,
ka anamasina ny manodidina azy. Ny dikany hoe masina moa araky naverimberitsika matetika dia fiombonana amin'Andriamanitra. Ka raha fitinina zany ny varavarana hety dia nihezaka ataosika anana fiainana miombona amin'Andriamanitra. Ka sy inona io fiainana miombona amin'ny Jesoa, lay araky ny voalazan'ny masindapoly ao amin'ny Filipianina 2:2, izy zay manana ny voninahitra rehetrarehetra nanaiky hidina farany ambany mba ho fanavotana asika. Izany hoe izy nanana ny fanetretena, izy lay sy nanota nanaiky ho fahotana mba hampiombona asika amin'Andriamanitra. Ka ny lalana ho ansika zany dia zay lalan'ny Kristy zay, lalan'ny fanetretena sy ny fahasorana ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompoana sy misy fiasaram-belasi. Aoka ry kristianina hava malala, iseho amin'ny fiainansika zay safidy zay, fanatsoin'Andriamanitra ho fianakaviana raika ao aminy sika, olo raika ao aminy, ho frately toto ny papa, ho mpiray tampo ao aminy. Ry Jesoa Kristy Tompo, mba omeo anay tokoa ary lay tampony fahasoavana avy aminao, dia ho tonga anisan'ny fianakavianao tokoa izahay hiada-pinaritra ao aminao, ampianaro hiaraka aminao na amin'ny sarotra na amin'ny mora, amin'ny fanorenana ny fanjakanao. Ary engane dia nizao izahay iombona anjara amin'ny asambarana mahazanak'Andriamanitra anay tokoa. Engane ny sakramenta noresinay sy sakramenta fisehoana ety ivelany fosiny, fa maniteraka tokoa ny fiainanay, ka tonga anay hiezaka ho lavorary sy ombona aminao mandrakariva, na dia fantatra aza fa sy mora izay, fa izay ny varavarana hety ampianarinao anay. Ka io varavarana io na dia hety aza no mitondra anay amin'ny asambarana. Masiny Maria renin'Andriamanitra, renin'ny Eglizy, mivavao anay amin'izao ezaka ataonay izao, anorona EOV, manorona ETA. Masinday Josefo, ray mpiaron'ny Eglizy eran-tany, mivavao anay amin'ny dingana voalohany amin'ny synôda eto amin'ny dioseze, ary indrindra moa amin'izao irisonay amin'ny fijanonana fahatelo izao. Ka tonga anay hoe ovie mifampisimbona mifanasoa mikasaka ny soa ombonana. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny Eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.